Izay no mahakasika ny resaka communal fa lafim-baovao hafa tanteraka indray dia mbola olana tanteraka ny fandehanan'ny délégationna malagasy izay tokony azo ny losy la réunion ka handray anjara amin'ny lalaon'ny nosy izay manomboka rahampitso hatramin'ny maraina teo aloha dia mbola voany andiany voalohany amin'izy ireo ihany no efa nanainga mbola tiana Rarive sy Norbert Rakotomalala. Raha tokony nanainga ny maraina teo ny andiany faharoa amin'ny délégationna malagasy izay tokony hiatrika ny lalaon'ny nosy hatramin'ny nosy la réunion manomboka rahampitso dia nidaboka indray izy ireo raha ny fanazavana nomen'ireo atleta ireo dia hoe hisy ny fiaramanidina manokana hitondra azy ireo Rarivo hatreto aloha nefa dia tsy mbola nisy nanamafy izay vaovao izay. Raha rahampitso ary no tokony hanomboka amin'ny fomba ofisialy ity fifanana ity dia ny kosa no hiakatra kianja ny taranja baolina kitra raha efa any atoerana ny barea vehivavy izay tokony eo amin'ny nosy Maurice Rarivo manomboka amin'ny 4 dia tsy mbola tafainga kosa ny lehilahy izay tokony hifandona amin'ny nosy Seychelles Rariva ihany. Anatin'izay dia voalaza ihany koa fa dia misy amin'ireo mpilalao tao anatin'ity ekipam-pirenena malagasy lehilahy ity no tsy nahazo ny visa dia ny mpianatra sasokazo izany ka tsy afaka niatrika ny lalao. Mbola olana ny visa ihany koa hatramin'izao no mahazo ireo mpanao gazety ara-pahatanjahantena tokony hanatrika ity lalao ity izay mbola eto an-toerana ihany koa ary dia samy mbola miandry sy manisy ny ora avokoa ireo rehetra ireo. Mbola tsy lasa loatra eto raha ny délégationna malagasy izay hiatrika ny lalaon'ny nosy andiany fahasivy aty amin'ny nosy la réunion noho ny fandaminana eo amin'ny lafiny fiaramanidina.